fa ho any amin'iny distrika ny Befandrina faritry Sofia indray isika amin'ity vaovao manaraka ity. Enim-bolana taorinan'ny famaizandreo trano misa 720 sy 700 tafo tao Antsakabary niseho ny 12 volana febroary 17 sy 20 lasa teo dia tsy mbola tany toerana ireo fanitso nalefan'ny fitondram-panjakana ho fanampiana ireo traboina. Tonga tany toerana ny ministry ny mponina Ontina Realy ny zoma 20 volana Aogositra lasa teo nanolotra ireo fanitso sy nitondra fanampiana ho an'ny fanakaviana traboina sy ho an'ireo mponina any amin'iny faritra Antsakabary iny. Noho izany ny ministry ny mponina Ontina Realy ny zoma 20 Aogositra lasa teo. Raha ialo sy tapany no anaovan'ny fiarakodia ny lalana 770 kilometatra mampitohy ny Pont Sofia amin'ny Antsakabary. Adiny 9 kosa no amitana izany amin'ny moto ka tsy nisalasala ny safidy an'ity fitaterana ity ny ministry ny mponina mba ahafahany miaona amin'ireo vahoaka ny Antsakabary. Noho ny faratsy ny lalana dia nisy fotoana ny anjara tamin'ny moto ny ministry ny mponina. Vory-lanina ireo mponina avy amin'ny Fokotany Dimy niara-ny fandorana trano ny tsena sy ny aona tamin'ny ministry ny mponina. Mbola anao zao no ministra hitanay ankoatra ny ministra zanaky ny faritra Antsakabary. Be ndraiky ministra ny fandimbitatò fa raha ohatra ka tsy zanaka ny faritra dia nao ny sambany. Dia amentsika bravo mafy izy. Amentsika bravo mafy. Mpitondra fanjakana voalohany nitsidika an'Antsakabary tato anatin'ny 15 taona mahery i Ontina Realy. President Tsirana tamin'izany fotoana izany hoe tonga taty Antsakabary. Ny president Zafy Albert tonga taty Antsakabary. Dia nilazainy teo ministre sady gouverneur Razafindehibe Etienne Hilaire efa nandalo taty Antsakabary. Any andrenivohitra any dia misy miresaka hoe izay mpitondra matrahoaka Antsakabary dia miongana rehefa avy eo. Fa zao hoe niongana hono president Tsirana, niongana hono president Zafy, niongana hono ny ministre zanaky ty faritra ty rehefa tonga teto. Fa zany teny rehefa niteny ny president tsy maintsy makany Antsakabary nareo mijery ny vahoaka. Dia zany teny hoe hitatsika moa president farany tena nao an'iny akanjo miaramila iny. Nahitan'izay tsika tamin'ny télé. Io zay mantsy president. À vos ordres, monsieur le président. Tsy maintsy tonga any Antsakabary zay satria vahoaka malagasy ny aty Antsakabary. Ary raha lazainy fa ny fitsidiana sy ny fanaovana soa ny vahoaka malagasy eto Antsakabary lazaina fa ampiongana, za tsy maintsy tonga eto Antsakabary. Nanome fanazavana mikasika ny raharaha Antsakabary koa ny ministry ny mponina. Efa vita tamin'ny 19 volana Aogositra teo. Zany hoe mbola vao herinandro lafo zay no nahavitan'ny fanadihadiana an'ireo mpitandro ny filaminana 700 zay nanatanteraka ny iraka taty Antsakabary tamin'ireny fotoana ireny. Efa vita ny fanadihadiana ary dia hoentina eo anivon'ny fitsarana ny raharaha amin'izao fotoana izao. Ilazana amintsika hoe tsy mipetra-potsiny akory ny fitondram-panjakana fa misy dia misy tokoa ny fanapahan-kevitra raisina sy ny fandraisana andraikitra manoloana ny zavatra nitranga teto amintsika teto. Ho fanampiana ireo fianakaviana traboina ao anatin'ny hetsika fanarenana ny fotom-piveloman'ny mponina dia nomen'ny ministeran'ny mponina asa tosika vonjemaika tamin'ny alalan'ny asa tana maro ireo fianakaviana 770 tafo niaram-boina ka 5,000 isan'andro ny tampikarama amin'izany. Solotena 2 isam-pianakaviana no mandray anjara amin'ny asa tana maro mandritry ny 5 andro. Nanolotra ireo fanitso miisa 9 avy amin'ny fitondram-panjakana sy 7 taona ho an'ireo fianakaviana traboina koa ny ministry ny mponina. Notolorana fitaovam-pianarana ihany koa ireo mpianatra miisa 570 tao amin'ny EPP Antsakabary. Tsy diso anjara ny fikambanam-behivavy izay notolorana milina fanjairana sy angadin'omby ary fitaovam-pambolena hafa entin'izy ireo mamokatra. Misaotra azony zany koa zahay magnaniha akagny fo fantatra ohatry ny hirany eo ampivavaka tsika mbo ty zahay fa
kany herina no ampingana tsika mboty zahay managnareo avakagny managna ministre nintsika fantatra fô managnare mandriny ampikarakara